Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miandry ny fiavian'ny tompo ao amin'ny mazava. Miandry ny fiavian'ny tompo ao amin'ny mazava. Zany no avotra ny mofinainantsika anio, bokin'ny Tesalonianina voalohany toko 5, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 120. Miandry ny fiavian'ny tompo ao amin'ny mazava. Anomboka mametram-panontaniana ny amin'izay modimandry sy ny aorianan'ny fahafatesana ireo kristianina tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly. Azo lazaina fa manomboka matahotra fahafatesana mihitsy aza izy ireo, indrindra raha nandrefa efa ho avy ny tompo. Zary lasa orooro tamin'izy ireo ny fandrenesana ny fiavian'ny tompo, fa efa akaiky ny andron'ny tompo, efa tombotra ny fotoana, efa ho avy ny tompo. Dia lasa nangorooro tao anatiny izy ireo. Ny apôstôly Paoly ry havako malala manoratra ho an'ny fiangonana tany Tesalonika, mampahatsiaro azy ireo fa tsy misy tokony atahorana ny amin'ny fahafatesana, ary ny amin'ny andron'ny tompo dia azavainy mazava tsara eto. Tsy misy atahorana ny amin'ny fahafatesana ho an'ny mino, ho an'ny izay olom-boavonjy, fa misy antoka ao amin'ny tompo izany. Ny amin'izay iantsona ny mpino, eto moa dia teneniny hoe mifampatanja sy mifananara tahaka ny ataonareo momba ny amin'izany fitsenana ny fiomanana ny amin'ny fiavian'ny tompo izany. Ny zavatra efa mazava tsy hiadikevitra intsony dia ny hoe ho avy ny tompo ary tsy misy mahalala ny fotoana izay hiaviany. Ho avy tampoka izy, eny ho avy toy ny fiavin'ny mpangalatra ny hiavian'ny tompo. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Dia hitantsika fa tsy manana ambara ny amin'ny datin'andro na ny fotoana hiavian'ny tompo ny apôstôly Paoly, ary tsy ny apôstôly Paoly ihany no milaza izany, fa ny baiboly manontolo dia hitantsika fa tsy misy milaza ny daty marina akoatra ny hoe mitandrema miambena fa amin'izay oratsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Inona kosa ary zany no fiambenana ataon'ny mino eo ampitsenana na eo ampiandrasana izany fiavian'ny tompo izany. Eo amin'ny andininy 4 sy ny manaraka dia lazain'ny apôstôly Paoly fa tokony hiandry ny tompo ao amin'ny mazava isika. Mazava no hiandrasana ny tompo satria zanaky ny mazava ny mino, ary ny fiainam-pahazavana no ataony. Mifanohitra tanteraka amin'ny aizina, satria tsy zanaky ny aizina ny mino dia aoka ampiseho mandrakariva ny mazava ao aminy. Ny antsoina hoe mazava eto dia misy fomba vitsivitsy ilazana azy. Ny mazava hoy ny apôstôly Paoly miaina toy ny amin'ny andro fa tsy amin'ny alina, dia olona afaka mitafy finoana sy fitiavana ho fiarovan-tsatra ary fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Mampahatsiaro antsika ny tenin'ny apôstôly Paoly ihany manao hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Izany no fanaon'ny mazava sy ny zanaky ny andro eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo.
mazava mantsy fa raha mitafo ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra sy ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-dony mino dia azo anjara amin'ilay famonjena izay efa nentiny Jesosy Kristy tompontsika izay maty amonjy atsika rahateo. Hoy ny 5 sy ny 10. Io Jesosy Kristy izay maty amonjy atsika io no manafaka atsika tamin'izay rehetra mety ho loza sy atambo manambana ny mino, ka mahatonga ny mino voaharo amin'ny ataon'izao tontolo izao koa aza. Ry havako malala ho ny tompo, miandrasa ny tompo ao amin'ny mazava. Nisy fotoana Jesosy Kristy nanao fanoharana ny amin'ny Virjina 5 adala ary 5 iendry. Samy niandry ny fiavian'ny mpapakatra ireo, fa indrisy tsy nahatratra ny fiavian'ny mpapakatra ny an'ny solika ny 5 adala, ka dia niandry ny fiavian'ny mpapakatra tao anatin'ny aizina izy. Ireo Virjiny 5 endry kosa, satria nanana solika fitaiza izy, dia afaka nitsena ny mpapakatra tao anatin'ny hazavana. Ho antsika kristianina, tena mila iomanana ny fiavian'ny tompo, ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo, ndra ho hahatratra atsika ny maizina, ndra ho ao anatin'ny aizina isika no tonga tahaka ny fiavin'ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Esory avokoa ary ny aizina rehetra ao anatintsika, ary Jesosy Kristy mpamonjy lay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty no manala antsika amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Zany no antoka hitsena antsika sy andrasantsika ny fiavian'ny tompo. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy fahazavanaina sy fahazavan'izao tontolo izao, ianao no manazava anay ka nanala ny aizina, nitondra anay ho amin'ny fahazavana mahagaga. Ianao ihany koa no iandrasanay ilay fanantenana tsara ny amin'ny hoavy sy ny mandrakizay anay. Dia ino izay mitondra ny tenanay ao amin'ny mazava sy ny lalan'ny fahazavanao. Fa ankehitriny Tompo, raha mba afaka mianta eo anatrehanao zahay, dia mivavaka manokana ho an'ny ray aman-dreny kristianina rehetra amin'izay hitezany ny ankonany, hitondrany ny zanany amin'ny finoana sy ny fanabeazana kristianina, ary ampita ny finoana marina arak'izay ilaina sy takiana amin'ny taranaka kristianina, mba ho taranaka mino anao, ho taranaka izay matoky anao Andriamanitra. Eny amin'izany andro izany dia ianao mihitsy no Andriamanitra ny isam-pianakaviana amin'ny firenen'i Israely. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ary izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.